Faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny watata gasy ny tenako androany isika dia nderesaresaka indray ny mahakasika ny investiture na ny fiainana ny filoham-pirenena izay notontosaina tamin'ny tian'androany 16 décembre itya eny amin'ny kianjan'ny barian'ny Madagasikara moa izany nanaovana an'izany investiture ny filoham-pirenena izany fa milohan'izany dia azadino manao commentaire ambanin'ity vidéontsika ity mba ahafahana mandrava na ny hevitry rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo ary azadino toraka izany ihany koa ny milike ny vidéontsika ary azadino hatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay references tombo watata gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avetrany tonga dia vavany ndao ary rehefa ny adiela tao anatin'ny savorivory sy ny maro samihafa dia indro fa tontosa tamin'ny tian'androany 16 décembre ty ihany izay investiture n'Andriamatoa Andry Rajoelina izay ka izy sy ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara manomboka eto ary hitondra ny Madagasikara ao anatin'ny 5 taona manaraka indray. Manoloana izay investiture izay hatrany moa dia hita tazana sahady hatramin'ny omaly alina efa maro ny olona izay nilahatra teny akaiky ny kianjan'ny barian'ny Madagasikara teny teo ampiandrasana an'izany investiture ny filoham-pirenena izany. Marihina izany fa tena efa maro tokoa ny vahoaka malagasy izay nandramafy an'izany fiainanana izany ka nanapa-kevitra izy ireo nilahatra hatramin'ny omaly alina. Osetrin'izay hatrany vao mangiran-drasy ny andro dia iny fa hita taratra sahady ireo olona maro be izay nilahatra ateny Analakely eny andeha monjy an'izany investiture izany. Tao anatin'izay investiture izay hatrany dia ny mpitsara 520 be izao avy ao amin'ny fitsarana faratampony no hanome voninahitra izany fiainana ny filoham-pirenena izany ary tonga teny Mahamasina avokoa ireo mpitsara ireo. Araka izany dia maro ireo filoha avy any ivelany tonga nanome voninahitra an'izany investiture izany sy ireo vahinina saina toy ny FFKM. Tokony tamin'ny 12 ratoandro teo dia iny fa nigadina teny amin'ny kianjan'ny barea Mahamasina Andriamatoa filohampirenena malagasy Andry Rajoelina sy ny vady aman-janany hanatrika an'ity fitoam-pitsarana manetriketrika ity. Taorian'ny kabary maro ny fandimbiasan'ireo manamboninahitra rehetra dia iny fa vita fiainana teo anatrehan'Andriamanitra sy ny tany ny fitsarana ary ny vahoaka Andriamatoa Andry Rajoelina. Noho izany dia afaka manao asa maha-filoham-pirenena azy avy hatrany Andriamatoa Andry Rajoelina manomboka eto satria izy no filohan'ny Republikan'i Madagasikara ao anatin'ny 5 taona manaraka eo. Tao anatin'izay fiainana izay hatrany moa dia toy ny fanaon'ny Andriamatoa Andry Rajoelina dia misy ny fisarihana ka izay tsara vitana amin'izany no misitraka anireo trano izay tafiditra ao anatin'ny trano mora moa ireto trano reto ka nisy olona telo mianaka izay tsara vitana no nisitraka an'izany trano izany. Mahakasika an'izay fiainana izay hatrany moa dia maro ireo olona izay naneho ny heviny indrindra fa ireo ao anatin'ny antoko-panositra an'izany fiainana izany. Toy andry profesora Rasolofo René ity farany moa dia nanamafy hatrany fa tsy maintsy ho hita ny marina rehetra mahakasika ny fifidianana izay natao amboletra ho izy hatrany. Etsy andanan'izay ihany koa dia nilaza ireo avy amin'ny antoko-panositra fa hitarika korontana izao fiainana izay ho atao izao izy ireo satria maro ireo izay tsy manaiky an'izao fiainana izao ary maro ihany koa ireo izay mbola tsy maty volavon-kibo mandraka tiny androany. Fa etsy andanan'izay dia mailomailo hatrany ny mpitandro filaminana amin'ny fiarovana an'izao fiainana izao mba tsy hisy korontana ary nampitandrina mafy moa ny mpitandro filaminana taloha ary mandritra n'izao fiainana izao dia tsy hanaiky nizaniza ny hitady hana korontana izy ireo. Fa etsy andaniny kosa ny mpanositra dia tena tsy faly ary tsy manaiky hatramin'ny farany izao fiainana izao satria tsy ho ekeny izy ireo hatramin'ny farany izao zava-misy izao ho inonambaran'izy ireo hatrany. Ka maro ny fanontaniana mipetraka amin'ny besiny maro manoloana an'ity zavatra mihenjandroa ity satria na ny andaniny na ny ankilany dia samby maneho an'izay mahamafy azy. Andriamatoa Andry Rajoelina dia mijoro amin'ny maha-filoham-pirenena azy ary tsy hanaiky nizaniza no hanakatsakana ny lalany sy hanakorontana eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa ny mpanohitra kosa etsy andaniny dia tsy hanaiky any fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina ka mety ho ahoana sy ahoana ary ny toy nyty tantara ty raha toa ka tsy misy ny marimaritra iraisana eo amin'ny antoko-panohitra sy ny antoko au pouvoir aoriana kely eo. Mety mbola ho isy ve dinidinika andatabatra boribory izay rahan'ireo antoko-panohitra sy ireo mpiaradia amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina aoriana kely eo. Mety mbola azo eritreretina ve izany hoe gouvernemanta miara-mitantana izany. Avelakeo ny mahakasika niny fiainana Andriamatoa Andry Rajoelina ina fa maranantsika azy dia nitranga izay tany Maintirano-tany. Tratran'ny zandary tao amin'ny tobim-paritra Andranovory distriktan'i Maintirano ny alakamisy 14 Desambra faritra Melaka ireo olona 4 mianaka mpanao fakanankeriny. Ny 12 Oktobra teo no nakaran'ireo jilampampiorohoro anireto tovolahy niara-nipetraka fokotany tamin'ny tao amin'ny fokotany Tsaramandroso ka ominina ambony vohitry ny Tomborano distriktan'i Maintirano. Namerana ny asa ratsiny ihany koa izy ireo ny 29 Oktobra lasa teo. Nangataka 3 tapitrisa ariary tamin'ny fianakavian'ireo nalainy ankeriny izy ireo ho famitsorana sy fandrahonana ho faty azy ireo. Mitohy ny fanadihadiana mahakasika an'ity raharaha ity ka tsy hamela an'ireo mpampiorohoro mbola hanao ny asa ratsiny ny mpitandro filaminana fa vonona hamongotra hatramin'ny fakany ny asa ratsy ho ihatrany ny fanazavany commandant de brigade ao amin'izany tobiny gendarmerie-pirenena any amin'izany distriktan'i Maintirano izany. Izay zay raha tomboko lasy tomboko vavy hamarana koa ity vidéontsika ity manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéontsika ity mba ahafahana mandravina ny hevitra rehetra reny hanaovantsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilekeny vidéontsika ary manasa anareo tanandro hatrany hiabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay levany amin'ny sisy tomboko vatata gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.
atsika zay taloha koragnany lamigny tatoato ndraiky anao nagnova raha nagnino amamane ae raha nagnino loatra mazaky atsika zay taloha koragnany lamigny tatoato ndraiky anao nagnova raha nagnino amamane asia fagnajana zakoatiano avadiko tiako anjarine asia fagnajana dokazano fatoetrino tsy mamango voitsakitsakano isanandratso laibe tsy hoe tsy hitantegna izy fa voatery magnigny antegna kotia karaha azona ody mafy aminakazalaha malahelo zaho voitsakitsakano isanandratso laibe tsy hoe tsy hitantegna izy fa voatery magnigny tsy hoe retsy mbady fa lovi famarentegna igny resy fitiavagna mafe amamane asia fagnajana zakoatiano avadiko tiako anjarine asia fagnajana dokazano fatoetrino tsy mamango amamane asia fagnajana zakoatiano avadiko tiako anjarine asia fagnajana dokazano fatoetrino tsy mamango asia fagnajana nero matosa mivolagna anao io mbola be fitiavako anao zay amamane asia fagnajana zakoatiano avadiko tiako anjarine asia fagnajana dokazano fatoetrino tsy mamango asia fagnajana vadikotiana tsy mety faregny asia fagnajana rakotiana karakaregny asia fagnajana vadikotiana tsy mety faregny asia fagnajana rakotiana karakaregny